Jeneralin'ny polisy sy ny zandary no nandeha nidina tany Tsakabary herinandro mahery tao aorian'ny Zavadoza. Ny fanojo indrindra tamin'ny fidinan'ireo mpikambana CNIDH andian'ireo Begalondreo. Ny zava-nitranga dia nampanatsony reto mpiariny zon'olombelona reto ary dia nalainy tsara tsy nisy fanazavana. Tsy maninona izany fa rehefa tonga tao izay valalanina fa dia nalaina sarotra iray zahay. Zaho moa dia nalaina buste mihitsy tsy fantatro hoe atao inona ilay izy. Nalaina buste daholo, nalaina manokana mihitsy izay mipetraka eo ambony ana rehetrarehetra fa izany hoe soa ihany izay fa tsy mitondra fankatsary fa saity mba nalaiko koa ilay général. Fa matahotra izay tompoko amin'izao fotoana izao indrindra mifandre-pahalemana izy amin'izany miketrika izany satria tsy mety izany, samy manao ny asany io, samy manao ny andraikiny io. Zahay hoe tonge lazaiko anareo fa nanao fenianana ary zahay dia arovany lalàna amin'izay zavatra ataonay rehetrarehetra izay, izay asa ataonay izay, ary zahay koa efa nofanina tamina sehatra maro amin'izay fiarovana ny zon'olombelona izay. Fihetsika nahatohan'ireo mpiarony zon'olombelona ireo izany ndraisin'izy ireo fampitahorana tsotra izao satria tsy nisy antony manokana nakana sary azy, mbola mieritreritra nafina ny tena zava-misy tany an-toerana ny fanjakana. Vao maika nanamafy nefa nambarantsika teto amin'ny vivahatra izay nitatitra nataon'ireo mpiarony zon'olombelona ireo fa sy mba nitrano ny herisetra nahazon'ny vehivavy na kely na lehibe tokony nisy fandraisana andraikitra hamerenana amin'ny laon'ny toetra rà. Fotsiny dia zao diso miveverana fa ny minisitra ileriany ny tompon'andraikitra tamin'ireny zavatra ireny fa misy tompon'andraikitra marobe any raha tsy ilaza fotsiny hoe tany amin'ny distrika zao tsy mety zany, Ngamera zao tsy mety zany fa tokony tadiavina amin'ny vahaolana na tianao na tsy tianao satria izay no atao hoe mitatana an'ilay raharaham-pirenena. Misy tompon'andraikitra marobe any na reny namono an'ilay olona reny inge tsy latsaky ny folo zao no mitsoka amina mandositra ny fotsiny. Hatreto anefa aloha tsy mbola nisy tohany fanadihadiana natao, tsy mbola nisy voasazy na koa voasambotra na iray aza. Tsy hay hoe inona ny antony, tsy mety hiteny ny mpitondra fanjakana. Inona koa ny tena ao ambadiky ny raha matahora sy fihezahan'ny fanjakana nafina ny marina. Ny zavatra azo antoka aloha dia ao anatin'ny fanjakana ratsy tantana sy anjakany maizimaizina tanteraka Madagasikara ankehitriny.